katroko ny valora topolasitoko vavy tafaraka indraytsika manolotra ny arahaba ihany keo amin'ity takariva ity manasanao ampanajana anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany eto fahitalavitra matv ny zavantranga teny amin'ny fokotanina ambody voanjo teny ny akon'ilay fipoana mahirivaika ilay grenade ny poka teny anosikely eo ihany koa ny sehatra ny fahasalamana ny fankalazana ny andro entina iadina amin'ny omamiadana ireo no entina amintsika amin'ity takariva ity satria andreo fa manasanao anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny ny ororo ndray ny ponina teny amin'ny fokotanina ambody voanjo tamin'ity andro androany ity noho ny fisina grenade ny fony sase plastika teny amin'izany toerana izany avy hatrany moa dia nandray ny andraikitra tandrifiaza ny mitandro ny filaminana tamin'ny fifehezana ny fandripalemana. Nahitana grenade indray io maraina io dia tsy amina trano vao amboarina iray etsy amin'ny fokotany ambody voanjo. Araka ny fanazavana vao ray tamin'ireo nanatry maso teny toerana dia ny finosina tao anaty sachet miloko mainty io grenade io ary natsipy avy amin'ny varavarankely ray nilary latsaka tamin'ny tany no iny tsy karitry ny olona iny tsy nipoaka aloha ity grenade ity. Ny zavatra tranga aloha hatreto zany aloha dia matanato ity santé ity zany ny tena mankina tsy fantatra fa misy gagda ihany l izy fa izy moa nalatsaka ny olona avy any am-baravarankely izy tsy fantatra hoe akasopakana ve sa tsy etsony izy aloha tsy mipoaka ka tsy niala zany le tandehakany iny mipiasa zany andeha monja toera isany moa natazana an'ilay zavatra tonga teo zany mpitandro filamena tonga gendarme sy ny polisy dia tamin'ny ray sasany. Araka ny fanazavan'ny tompon'andraikitra ambony ray ao anivon'ny mpitandro ny filaminana kosa dia grenade lacrymogène ity sy nisy nahita ity. Efa tonga teny toerana kosa ny mpitandro ny filaminana tamin'ny ray ora sasany teo eo nanatanteraka ny fepetra rehetra. Tsy azo ambanina tokoa ity raharaha grenade ity araka ny nambaran'izy ireo andro vitsivitsy taorian'ilay tranga mampalahelo teny Anosy ny 5 janoary lasa teo.